eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny alavolo kosa indray dia notanterahana omaly teny amin'ny parka Sambrena Anozato ny hetsika fotaka izay nokarakarainy ny Okalo. Natokana ho an'ireo olona tia fanatanjahantena ity hetsika ity ka nizara ekipa efatra ny mpandray anjara izay efa anjatony. Karazana fanatanjahantena isan-karazany toy ny fisitriana tao ambany barbelé, fikorisana tao anaty fotaka, fiakarana rindrina efatra metatra. Betsaka ireo nahazo fahafapo amin'izao hetsika izao ka efa miomana amin'ny andiany faharoa sahady indray ny mpikarakara. Iny fanadidiny ihany koa tompo-kilasy tovovavy no entiko manakatona ny fotoanantsika tamin'ity takariva ity. Isaoranay teto amin'ny fahitalavitra Madeve sy ireo teknisianina ary ihany koa ireo mpanao gazety nanangona ny vaovao eo tany tokantrano nanaraka hatramin'ny farany vaovao izay nisongadina sy voaray tamin'ity androany ity. Misaotranao ihany koa ny tenako nanaraka hatramin'ny farany fandaharana. Tenako ary dia manome fotoananao indray ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompokila, veloma tompoko vavy.